Miarahaba rehetra tonga soa eto amin'ny fandaharana Girly sy Reix TV ho amin'ny androany dia ataoko hoe rem-pianakaviana satria efa rem-pianakaviana izy rem-pianakaviana anankiray no vahinintsika androany i Resadresaka ny fiainany ama reny azy ama hoe reny tanora jeune maman azy moa zany elaela koa tsika tsy niresaka mahakasika an'izay dia tsara hoe mba resahana dia araka ny efa teneniko teo hoe rem-pianakaviana anankiray mety efa fantatrareo ihany izy mety mbola misy tsy mahalala ihany koa tsy izy zany fa i Johanne Jms zay izy raha tsy diso dia miarabanao tonga soa eto amin'ny fandaharana dia faly miarabantsika rehetrarehetra manaraka amin'ny fandaharana dia faly miarabanao ihany koa dia voalohany indrindra aloha dia misaotra betsaka anareo tamin'ny fanasana araka efa niteneniko teo hoe somary sarotsarotra manonana le JMSH zay mihitsy dia aloha sa diso JMSH mitondra ny anaram-bady moa zany amin'izay sa hoe iza ny tena tompon'ilay anarana amin'izay dia inona ihany koa ny ataoko fanalavana fanalavana an'izay tsy tena hoe mitondra anaram-bady dia azo lazaina satria fitambarany anaranay mivady le izy tamin'izany tamin'ny pisipa moa zany ny ilazana anazy dia tamin'izany dia hitanareo le manambatra anarana dia name an'izay JMSH zay le izy le J Johanne dia le M Mbintsa dia le S Steve ny tena anaram-bintsa dia H prénom anankiray ary mananjara ama hoe reny tanora mba tsy tenenako an'ilay hoe jeune maman inona ny ataoko hoe difficulté nanananao nandritran'izay firy taona moa zany firy taona reny zanako moa zany zao 7 volana vao 7 volana kay fa mbola tsisy inona ny ataoko hoe difficulté hitanao amma hoe jeune maman anao nandritran'izay 7 volana izay hitako hoe misy fiovana be mihitsy aloha le izy amin'ilay hoe mahatanora satria ny fomba fiainanao rehetrarehetra mihitsy miova mahatanora angamba ataoko fa betsakitsika mety hoe mandeha soirée sy ohatran'izany dia izany zavatra izany zao dia efa anisan'ny zavatra miova le izy aloha tsy niresiko difficulté na hoe zavatra somary nanahirana fa zava-baovao le izy dia hitako hoe nila ny zatra an'ilay izy fotsiny satria za sy ny vadiko manokana zany zao izay anatin'ny resaka ahoana ilazako an'izany hoe resaka événementiel dia matetika izay mandeha amin'ny alina sy ohatran'izany izany zavatra izany zao dia efa tsy maintsy hoe niova dia tsy maintsy hoe tena nalamina arak'izay mihitsy aloha zany ny fiainanay satria vaovao be le hoe misy zazakely ianao zany ao an-trano dia izay angamba ny hitako hoe tena zavatra vaovao be teo amin'ny fiainako fa ny ankoatran'izay tsy hita moa ina fa fifaliana be aloha le misy zazakely fifaliana sady fahasoavana moa dia entinao mpifaliana moa koa tsy maintsy andalo amin'izay daholo hoe misy zaza nanahoana indray nisy ve ny fasarotana tamin'ny fitondrana vohaka hatramin'ny fiterahana tena tsisy azoko lazaina hoe tena tsisy tena lamina be mihitsy ny nandritra ny fitondrana vohaka na teo ara ny voyage be dia be sy ny ohatran'izany tena tsy nisy olana mihitsy zany sady tena niainako tena nararotiko mihitsy le izy amin'ilay hoe mahazaza voalohany anazy koa moa dia tsy maintsy misy ny hoe mety hoe arerahana kely misalebolebo ianao sy ohatran'izany fa akoatr'izay aloha tsy nisy olana mihitsy fa tena lamina be mihitsy nanahoana indray tamin'ny hoe rehefa teraka ilay zaza araka ny tenentinao teo hoe misy ny fiovana rehefa tonga ilay zaza hatramin'ny resaka fatoriana amin'ny alina ny zaza koa misy fotoana maditra alina nanahoana indray ny ataoko hoe fizakana an'izay hoe tsy matory mihitsy amin'ny alina anisan'ny tena hitaraina ny reny koa zany rehefa miteraka izy dia iny koa anankiray tena anisan'ny zavatra tena nampilamina be anay mihitsy ny zanakay tena ngambany ataoko hoe 2 volana voalohany naterahany iny ihany izy mety hoe sahirakirana kely matory satria
eo koa le mbola misy rivorivotra kely sy ohatran'izany fa tena tao aorianan'izay hatramin'ny androany izy tena matory izy amin'ny 5 tsy mifoha izy raha tsy rapitso amin'ny 7 amin'ny 8 dia ohatrohatr'izay foana dia lama be koa izay teo amin'iny resaka torimaso iny fa ny hitako hoe ny tena nanampy anay koa ny zazakely zany misy rythme tsara apetraka aminazy izy moa zany mbola tsy amazaza azy moa ina ny ainy fa araky ny fahazarana nazaranao ray aman-dreny anazy sy ny ao an-trano ihany dia ny anay nizarinay izy hoe tena hoe amin'ity izy tsy maintsy mandro dia iny moa mazava ho azy tena mahazo aina le zaza avy mandro dia to dia matory izy dia izay dia tsy mifoha mihitsy izy amin'ny alina tena namfoha ary izy dia tena mitady ny kely izy dia iny izy to dia ao indray tena tsy sahirana mihitsy ina ny ataoko hoe sakafo matetika omenao anazy izay hoe atao ihany koa hoe astuce ho an'ny reny anisan'ny tena hoe nampahomby sy tena mety tamin'ilay zaza zany zanako moa zany amin'ny mahafito volana anazy vao 4 volana izy zany izay no sakafo satria izy tena embolana katroka mihitsy izy zany vao nanomboka nanome sakafo satria betsaka ihany moa zany ny pédiatra sy ny reny izay efa teo aloha moa zany no miteny hoe tsara raha hoe efa bolana dia efa manomboka mihina ranom-bary kely izy ohatr'izany fa ny anay hitanay hoe tena nitombo tsara izy na mbola tsy ny sakafo ara dia narahanay arak'izay ilay izy hoe aleo tena embolana katroka mihitsy dia nanomboako anazy alohany resaka purée reny purée ana légume moa zany natao ohatra hoe légume ray amin'ity herinandro ity légume ray amin'ny herinandro iny ahafahan'ilay zaza mizatra an'ilay resaka goût zany ilay izy ny tena marina dia hitako hoe tena nanampy be anazy satria nanandrana tsirairay an'ilay légume mihitsy ilay zaza dia tsy sahirana mihitsy izay nanome an'ilay izy anazy satria matetika betsaka manko ny reny no miteny hoe somary sahirakirana kely vao manomboka diversification alimentaire amin'ilay hoe tsy tian'ilay zaza sy ohatr'izany fa izay mantsana ilay hoe omena tsirairay ilay légume dia amin'izay hitanao koa hoe inona mety mampa-allergique an'ilay zaza inona koa no mety hoe tiany sy tsy tiany dia tsy dia nandà-sakafo be aloha izy dia nety tsara mihitsy anisan'ny tsara resana mantsy izay satria misy an'ireo reny sahirana be mampitady sakafo ho an'ilay zaza rehefa manomboka eo amin'izay hoe mihinana sakafo ankoatran'ny nono amin'izay izy moa zany dia ataoko hoe tsara ho resana ihany izay mbola fantaniana mahakasika an'izay hoe mahareny izay ihany inona ny ataoko hoe zavatra nafinaritra anao indrindra nandritra izay hoe nisian'ny zaza izay efa andresantsika teo hoe inona ny zavatra somary sarotsarotra rehefa nisy ilay zaza fa izao indray zany hoe inona zavatra tena mahafinaritra indrindra amin'ilay hoe mananjanaka ny anandray aloha raha hoe za manokana za tena efa hatramin'izay mihitsy tena tia zazakely tena faran'izay tia zazakely dia ohatrany hoe hatramin'izao raha mbola tsy tonga saina hoe tia zaza tezaiko ity moa zany anaty izany dia ohatrany hoe fifaliana be anao hoe misy namana kely foana ianao sy ohatran'izany dia na ianao raha miova ny fomba fijerinao sy ohatran'izany fa raha ny nama manokana aloha zany zao dia izay hoe tena mananamana ianao manana anazy sady mianatra zavatra vaovao momba ny fiainana ihany koa miaraka aminazy dia le mitaiza mahavizana tena mahavizana fa mahafinaritra be koa ilay izy satria araka ilay teneniko izay hoe mianatra zavatra vaovao be foana ianao ao anatin'ilay izy ho resantsika ihany koa mantsy rehefa avy eo ny page-ny Johanne Graceful by Jms izay raha tsy diso ho resantsika ihany izay rehefa eo fa ny fantaniako manaraka hoe ohatrany ahoana ilay vadina DJ izay koa gamany anisan'ny fantaniana mety mahaliana ny olona hoe tsy saro-piaro ve hoe rehefa manana bandy DJ bokosy tsy saro-piaro ve
tsy afenko aloha tamin'ny voalohany tena ohatran'ny ankizy vavy rehetrarehetra ihany kosa angambany taoko fa tsy zarery angambany fa tamin'ny voalohany satria tamin'ny zavao niaraka tamin'ny Bintsa tena tsy nanapoha an'izao mihitsy hoe ho lasa DJ Bintsa dia hoe lasa ho fatan'olona be dia be ohatran'izao izy sy ohatr'izany fa tena hoe mbola kely izay niaraka dia ohatran'ny hoe vaovao be tamiko ilay izy tamin'ny voaloha dia ohatran'ny hoe teo amin'ilay nanavaon'ilay izy mihitsy ihany ohatran'ny hafahafa kely fa avy eo rehefa ela mokomoa ianao melehibe dia efa manomboka mipetraka ilay fahamatorana dia hoe bon izay izany ilay fiainana fitadiavana ilay izy fa mifanaja fotsiny tsika dia izay fa tsy tena hoe tamin'ny voalohaloha izay fa izao bon efa hoe izay ilay fiainana izany izay ilay fiainana fitadiavana nanahoana ny réaction any papa zany hoe Iaraka hitaiza zany, iaraka hitaiza nareo. Tena faly be izy, sady tena teo amina fotoana niresahana mihitsy hoe ohatran'ny efa fotoana izany no tonga taminay ilay izy. Dia azoko lazaina ihany hoe tena somary tampoka ilay izy fa tena hoe surprise tena tsara be ho anay izy ilay izy. Fa tena faly izy tena tsy haiko manazava azy satria izy koa tena mihoatra nozaha izy tia zazakely be koa dia tena hoe bon hoe hananjanaka zany tsika tonga amin'izao ihany zany tsika raha hoe tsika izay mpisipasipa kely taloha ireny zany dia izao zany tsika mpivady dia mananjanaka zany dia ohatr'izao amin'izay zany samy miatrika fiainana sy ohatran'izany fa tena mahafinaritra zany. Mahafinaritra. Sady ny fanohana ny lehilahy tena ilaina be mihitsy amintsika vehivavy hoe eo foana izy na amin'ny zavatra rehetrarehetra tokony hoe mba eo foana izy dia mahafinaritra be izay firy taona izay nareo niaraka? 7 zazaray izay zao hoe eny efa vazy daholo zany araka ny teneniko anareo teo hoe horesantsika ny pageny hoe graceful by Jmsh sy mbola sahirana be foana manona le Jmsh inona no article matetika amidinareo ao amin'izay page izay iza moa zany tena mitantana an'iny ianao sa za moa zany tena anahy moa zany ilay izy tamin'ny voalohany fa eny misy olona mitantana anazy moa zany satria tsy maintsy niroso tamin'izay koa vao nisy zaza hoe mila recruter olona zany amin'ilay fikarakarana an'ilay page dia ny article tena midinay ao moa zany tsy inona fa matetika zany tsy hoe matetika moa zany fa tena base ny anganay tao zany dia tena hoe style anay sy Bintsa no nezahanay navoaka tao satria Bintsa moa maha artiste anazy be dia be mihitsy ilay zavatra mety hoe tiany avoaka nefa tsy hitany eto amintsika ohatra dia izay no voamena tonga anay hoe aleo rangahy ezahana ilay izy ezaka tsika hanao zavatra tsaratsara kokoa zany dia nicentrena hoe street zany ilay akanjo amidy ary ireny hitanareo amin'ny style Bintsa ireny moa zany dia ny vehivavy moa zany ohatrohatran'ny anahy ohatrohatr'izay. Misy ve ny botika fa namahitanareo sa hoe mbola en ligne ihany aloha hatreto? Teo aloha teo izay nisy botika fa manomana zavatra tsara kokoa izay dia nijanona en ligne aloha izay izao mandritra an'izay fanomana an'izay satria izao zany izay vao miverina mivarotra indray zany amin'ilay nisy an'ilay fiterahana teo dia tena concentré be tamin'izy izay mivady zany hoe expérience vaovao be ity fa aleo ajanona daholo mihitsy aloha izay azo ajanona dia izao izay mahatsiaro hoe vonona zany izay hiverina dia manomana zavatra vaovao izay dia nakatona mihitsy ny aloha magasin dia en ligne fotsiny afaka hitanareo anay raha ohatra hoe misy zavatra tatavinareo. Efa io hitanareo ihany koa moa zany ny anaran'ilay page hoe graceful by Jmsh dia afaka mijery ianareo izay article tianareo sy mety aminareo ao dia mino fa misy mamaly foana hoe? Misy mamaly anareo foana ao dia izay koa angamba no ataoko hoe resadresaka niarahana tamin'ny Johanne Jmsh.
Jms teto amarana parana antsika azy angambany hoe ina ny afatra tianao apita amin'ny reny rehetra indrindra moa zany ireo jeune maman izay ataoko hoe astuce de vie de maman omenao azy ireo amin'ny maha hoe izay tena nandehatra taminao moa zany teo amin'ny fiainana de tsara angambany raha hoe afaka apitanao ihany koa amin'ireo reny namanao. Za moa zany amin'ny maha jeune maman anazy za mbola tsy de tena hoe be expérience fa ny kely ananako ny zaraiko de ny azoko zaraina angambany aloha voalohany indrindra marina hoe be dia be tsika mety hoe ahoana reny izy somary hoe complexé indrindrindrindra zany amin'ny resaka vatana aloha de ny zavatra teneniko tiavo ny vatanareo fa io no nanome anareo ny cadeau tsara be io de tsy inona zany fa ny zanakitsika de iny koa tsy inona mampitombo ny fahatokisantena-nareo zany fahatokisantena-tsika moa zany satria za tamin'ny voaloha zany tena tsy mandà zany hoe misy foana izay le hoe complexe kely izay foana ny voalohany fa iny zany aloha ny tena base ny hoe mila mahay manaiky ianao de manamboatra ny fiainanao arak'izay sy eo koa ny fikarakarana tena aza atao sakana mihitsy hoe efa mananjanaka de tsy maintsy rodana be za ao an-trano fa iny koa tena mampitombo be an'le fatokisan-tenanao iny hoe mba na ao an-trano ianao de mba mihetsiketsika kely mba metimety kely sy ohatran'izany iny tena hitako hoe zava-dehibe be ary nanampy be anahy iny satria tamin'ny voalohany ianao le eo am-pandriana foana hoe mifana sy ohatran'izany de eo ianao de eo fa iny zany tena azoko iny efa nandalovako le izy de zay ny teneniko anareo hoe mila mazoto tsika mikarakara tena tsy ho an'ny ramserery zany fa ho anao tenanao aloha voalohany indrindra ny tena hitako hoe mahazava-dehibe an'iny point anankiray iny de eo amin'ny resaka fandrarana indray koa ho antsika tanora izay mbola manana tanjona be dia be de aza matahotra mihitsy manandrana fa zana za tena koa arany mbola manandrana hatramin'izao mbola mijery foana hoe inona mety zavatra tsara azo atao mihoatra an'izao tsy ho anahy rery fa ho anareo mpanjifa sy mpanaraka koa no anaovana an'izay moa de zay ngambany. Ie de makasitraka anareo rehetra ihany koa nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany de manaraka indray ny fotoanantsika raha mbola vonona ianareo raha mbola sanareo fa zay aloha ny androany de baba daholo de mirary soa bye bye.